Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Josafata sy Ahaba. Tantara faharoa toko 7:20. Tapany voalohany. Miaino ny feon'Andriamanitra. Nandroso tamin'ny lafiny rehetra ny fanomanana ny fitsidihan'ny mpanjaka. Nandeha ny mozika. Natsangana ny saina ary naroso ireo karazana sakafo matsiro. Tsy nanatsahala ny fandraisana ny Josafata, mpanjaka ny fanjakana avy any atsimon'ny Israely. Move izy miahiany anton'ity fanasany ity. Tsy nandany fotoana firy Ahaba mpanjaka tamin'ny fanambarana ny fikasany. I Josafata mpanjako, tsy ahintsony ramota. Mahasosotra azy zany. Afaka manampy hiverina azo ny tanàna va ianao? Mazava ho azy, afaka metehatra amin'ny maramilaka ianao. Fa tsy tokony hangataka izay torohevitra voalohany avy amin'Andriamanitra ve isika? Tiako foana ny manao izay faniriany. Tsara foana ny manapa-kevitra miaraka amin'Andriamanitra. Raiso ny ohatra Josafata mpanjaka. Azoko antoka fa izany no tsy ambaratelony tamin'ny fahombiazany teo amin'ny fiainany. Tian'i Josafata avokoa ny rehetra. Nanana miaramila tapitrisana izy. Tsy nisy sananafika azy ny fahavalony. Nandray fanomezana avy amin'ny toerana maro izy. Andriamanitra no mpanolotsaina an Josafata. Nangataka torohevitra amin'Andriamanitra foana izy, isaky ny misy fanapahan-kevitra. Tena hafa mihitsy Ahaba mpanjaka. Tsy tiany mihitsy io sosokevitra io. Mety hitranga amin'ireo manodidina anao ihany koa zany. Raha te hanoro-hevitra ny hafa hiaino an'Andriamanitra ianao. Matetika ny valitenin'izy ireo dia ny hoe tsy lamody intsony zany, toy ny tamin'ny Ahaba mpanjaka. Tokony hanao izany ve isika? Eny ary, ry mpanompo, atsomy mpaminany. Tokony hanafika ny tanàna ny ramota ve isika sa tsy? Tafiory zareo, azo antoka fa azo mifandresena nareo. Afa-po ny mpanjaka Ahaba. Tsy nitovy taminy anefa i Josafata mpanjaka. Hainy ny nanavaka ny feon'Andriamanitra. Fa tsy izy ilay nambara teo. Ireo mpaminany efa-jato ireo dia mpandainga. Nolazain'izy ireo tamin'ny Ahaba ihany izay tiany hore. Satria ahazo valosoa vokatry ny fanaovana izany izy ireo. Tsy misy mpaminany hafa azontsika anontaniana ve? Misy hafa ihany koa, kanefa alako izy. Avelao izy ho avy. Tonga i Mikaia. Tena irak'Andriamanitra izay tia mivazivazy indraindray. Mikaia? Amely ny ramota va isika? Namaly am-pitsikiny Mikaia nanao hoe: Mazava ho azy fa handresy fahavalo ianao. Tokony laza marina ianao. Inona no lazany Andriamanitra taminao? Tena te hiaino ny torohevitr'Andriamanitra ve izy? Angamba te hiaino azy ireo izy. Nefa azo antoka fa tsy hampiatra izany. Lasa matotra i Mikaia. Naseho an'Andriamanitra tamiko fa tsy ho ela ny miaramilanao dia ho toy ny ondro tsy misy mpiandry. Ahaba mpanjako, ny miaramilanao tsy misy anao. Renao ve zany? Efa nambara ny fanameloana io faty. Atsipazo any an-trano maizina izy. Ataovy avy hatrany. Ao amin'ny tantara manaraka dia andreny zavanitranga ianao. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo. Nanolotra ny tantara zokomy.